Ny famaritana ny marefo moa zany dia misy ny masotsivana. Izay ny fanarahana tamin'ireo mpiantsehatra amin'ity tosika fameno ity. Io masotsivana io zany dia hitambarana singa maromaro. Voafaritra ao na anisan'ny ao anaty fianakaviana, ny asan'ny loham-pianakaviana, ny fiaim-piaina andavanandro ny olona, ny toerana ipetrahany, ny maromaro zany ao anatin'ilay fanadihadiana ny fanontaniana izay apetraka ahafahana manome karazana lanja isaky ny singa. Dia ireny singa tsirairay ireny no atambatra dia misy fomba fikajiana azy ahafahana manome poids na lanja isaky ny fianakaviana. Fianakaviana iray zany dia manana poids zay vokatrilay fametrahana ny sivana. Dia io poids na isa ananan'ny fianakaviana io no andaharana an'ilay fianakaviana anatin'ny lisitry ny mpisitraka. Dia hita zany ohatra hoe ny voalohany farany marefo, misy ny marefirefo, misy marefo, misy tsy dia tena marefo, misy tsy ao anatin'ny sokajiny marefo mihitsy, ohatra hoe ny olona izay mandray vola isam-bolana, mbola mandeha ny fidiram-bola ho aminy. Dia izay zany ny fandarana an'ilay sivana. Dia arakaraka ny mety manana ao aveko foana no hiatrehana hamaritana ny olona mpisitraka. Mety manana zany no anisan'ny mametra ny olona mpisitraka an'ilay tosika fameno. Io moa zany araky ny sivana izay natao dia voasokajy zany hoe reto zany ny olona mpisitraka ny tosika fameno. Mety hitantsika tokoa angamba fa raha ny fijerintsika ety ivelany dia mety ohatrany tsy marefo ireny olona ireny. Ny fanadihadiana izay natao no nametraka an'izy ireo hisitraka. Tsy afaka hiteny zay amin'ny androandroany hoe tena tonga lafatra ilay sivana ahafahana manasokajy ny mpisitraka. Fa na izany na izany anefa dia misy ihany ireo izay ataoko hoe votsitra zay nanjary ny sitraka raha marina ny marina. Kanefa misy koa ireo olona zay nanome fampilazana diso tany amin'ny fanadihadiana. Ary eto moa dia marina fa eo anatin'ny fanadihadiana an'izay zahay izay manao filazana diso any anatin'ny fanadihadiana dia isy fepetra izay horaisina amin'izareo ireo izay nanao fampilazana diso ka nanjary lasa misitraka ny tosika fameno izy. Fa raha ohatra misy ny olona mahita ny tsirariny dia manapetraka ny fahafahan'izy ireo mitaraina plainte na koa manao an'ilay antsoina hoe dénonciation mihitsy. Zany hoe raha ao amin'ny fokotany anankiray ka misy olona tena hoe ny fiarahamonina miteny hoe misy olona tena sahirana tsy mahazo kanefa ilay tokantrano mihitsy manjary mahazo, dia hiangaviana an-tanandroa izay mahita an'izany ho tonga aty aminay hitondra ny fanamarinana dia mity izay manadiady ary handray ny fepetra mifandraika amin'izany mba hipetrahany rano sy nihitsiny ao anatin'ny fandarana azy ty.